manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany. Izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika manakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity izay fandarana tsy hoe mahazatra moa no tena marina fa anivozantsika andraisantsika hery itombontsika amin'ny lafiny ara-panahy. Be dia be no mandefa message mifanerasera aminay mihaona eny an-dalana indraindray dia mampahery mankahery ary milaza hoe nandray fanasitranana, nandray fanafana, natsapa fivana, natsapa haim-panahy mihitsy atao anatin'ny fandarana tahaka an'itony. Ny tanjona dia te hoe miazakazakantsika mandroso mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mampihely ny filazantsara, mitorony ny fanjakan'Andriamanitra, dia mandray ihany koa ny fahasoavana sy ny tombontsoa ny filazantsara. Ho tahina manokana ne ianao sy ny ankonanao pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Tofo. Ya, miaraban'ny pasteur Alvarez dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika izay manaraka an'ity fandarana ity eto amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina ho antsika aty amin'ny province maro isan-karazany aty. Tsy adino misy rahalahintsika eto New York izay manaraka an'ity fandarana ity mifanerasera amin'ny tena koa amin'ny alalan'ireny réseaux sociaux reny misy amintsika mpiasa malagasy be lehibe mihitsy aty Koweït, aty Liban ary eto Dubai izay mitokana efitrano kely eo dia rehefa amin'ny arivariva iny vita ny asa mandraraha dia miaino sy manaraka ny fandarana. Ary tsy adino moa zany mazava ho azy anisan'ny be malagasy indrindra eto Marseille, eto Frantsa eto, dia miarabantsika rehetra tompoko nareo eto Paris sy ny manodidina rehetra izay manaraka nyity fandarana ity, na malagasy na mety misy ihany koa vahiny moa mahazo teny malagasy na misy mpandika teny dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra ao antsika. Araka ny voalazan'ny baiboly moa zany pasteur Alvarez dia ny hoe sambatra ny mamaky ny miaino ary mitandrina na hoe mankato izay voasoratra atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Zavatra anankitelo loatra zany pasteur tsy afaka misaraka: mamaky dia miaino mitandrina na mankato. Ka na lavalava aza le vaky teny ty zao somary lavalava ty toko fafolo ty dia vakitsika apila mihinana mihitsy satria mitondra fahasambarana izy mazava ho azy. Dia ankoatr'izay lay miaino dia mitondra mbola fahasambarana hafa koa zany nentin'le miaino. Ary lay mitandrina sy mankato dia mahatonga anao zany hidioka an'ilay lova ara-panahy satria avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity no mitondra finoana. Ary ozy izy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko faefatra ny 9:20 manao hoe fafinoana no andovana. Zany hoe rehefa mamaky le olona ka miaino ary mitandrina dia mitombo le finoana ao anatiny, lasa mpandova ho azy izy pasteur Alvarez. Josoa toko fafolo tsika pasteur androany. Aloha zay nefa dia andao hivavaka metraka an'izao fotoana izao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Davary tompoko. Sotrabetsaka tompo ny amin'ny fotoana izay ahafahana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra. Zao voalazan'ny tenina hoe tamin'ny voalohany ny teny ary dia ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny tonga nofoka ny ara-nonina taminay. Androany dia mianatra ny baiboly zay ny tenin'Andriamanitra. Tsy tianay andalo fotsiny tompo zao fotoana zay fa te hanararoatra zay zao fotoana zao andray avy zany teny zany. Ampanirio aty anatinay mihitsy tompo ny teninao. Atao poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotrako aminao. Ataovy tena fiainanay
ataovy tonga iray amin'ny teninao ny fiainanay ny tenanay ny fananay a aza velo tafasaraka aminao ataovy mahazo tsiro indray zay androany a mahazo aim-panahy mandray fahasoavana avy aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay toriny eto androany ary eto tompo dia vavaka manokana mandreo manana olana manokana amin'izao fotoana izao ray aman-dreny mety manana olana amin'ny zanany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aoka hiditra tsehatra ianao tompo amin'izao fiainam-pianakaviana izao mety misy amin'izao fotoana izao tompo fianakaviana ao anatin'ny hoe misy fikorotanana fisavotana izy amin'izao fotoana izao aoka tompo izao fotoana zay afanay mifampivavaka mihaino tenin'Andriamanitra zao a ho fotoana anankiray hidiranao atsehatra anaovanao intervention anatin'ity tokantrano ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a milama ny fiaina tokantrano a milama fiainam-pitiavana zao rahalasy anabavy anatin'ity tokantrano ity zao milamina fiainam-pianakaviana amin'ny anaran'i Jesosy zao voalazany teninao Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana aoka njaka ny fiadananao filaminana ary ho an'ny olona manana tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao mety marary izy mety manaintaina na ho amin'ny nohon'ny aviana nohon'ny havanana na hoe misy aretina menasina cancer na hoe partie gauche na partie droite mitady voan'ireny AVC reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a na izy anay izy misy ny aretina amin'izao napavy zao na rahalahy zao a dia miala zany aretina zany na ny amin'ny lamosina na ny amin'ny loho na ny amin'ny tratra na ny amin'ny kibo na ny amin'ny tongotra na ny amin'ny soroka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala ny aretina amin'izao rahalahy zao miala ny aretina amin'izao napavy zao ary sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen lasika ary paster Joshua toko 10 ndiny voalohany ny nandresen'ny Israely ny mpanjaka 10 lahy sy ny nahazahoany a ny kanana atsimo rehetra ary efa reniny Adoni Sedeka mpanjaka ny Jerosalema fa afaka Joshua aika noravany farak'izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjaka no nataony taminay sy ny mpanjakany sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mponina tany Gibeona ka tometra eo aminy dia raiky tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andrina sady lehibe noay ary nahery ny lehilahy rehetra teo dia naniraka olona Adoni Sedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Ohama mpanjakan'i Hebrona sy Pirama mpanjakan'i Jarmota sy Jafia mpanjakan'i Lakisy ary Debira mpanjakan'i Glona ka nanao hoe mikara ty amiko ka manampy ahy amelezantsika ny Gibeona fa efa nanao fihavanana tamin'ny Joshua sy ny zanak'Israely izy dia niangona ireo mpanjaka 10 tamin'ny Amorita ireo dia mpanjakan'i Jerosalema mpanjakan'i Hebrona mpanjakan'i Jarmota mpanjakan'i Lakisy ary mpanjakan'i Glona ka niakatra sy miaramila andretra ary nitombo tandrefin'ny Gibeona ka namely azy ary ny mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin'ny Joshua ny atoby tany Gilgala hanao hoe aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao bekarafainga anao aty aminay ary vonjeo sy ampio zahay fa miangona mela anay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina any amin'ny tany avoana dia niakatra niala tany Gilgala Joshua sy ny mpanafika rehetra teo aminy dia ny lehilahy mahery rehetra ary io Jehova tamin'ny Joshua aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanony eo anolohanao izy na dia ray akory aza ary tonga tampoka tamin'ireo Joshua fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy ary Jehova nampifanaritaka ireo teo alohan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nafaty marobe sady nanentsika azy tamin'ny fiakarana makany Bety Orona izy ka namely azy hatrany Ezeka ka hatrany Makeda ary no nandositra teo alohan'ny Israely ny teo ampidinany Bety Orona izy Jehova dia nandatsaka vandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nafaty azy ary be lavitra maty ny avandra noho izay novonoa zanak'Israely tamin'ny sabatra ary tamin'izany Joshua dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanolorany Jehova ny Amorita teo alohan'ny zanak'Israely ka nanao teo masony zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana ny adosany Ailona dia nijanona amin'ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalina tsy voasoratra amin'ny bokyny Jasara va izany dia nijanona teo voan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso iletika tokony indray andro maninditra ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tataorinany izay niaino ny Jehova ny fiain'olona fa Jehova niady ho an'i Israely ary Joshua sy Israely rehetra dia niverina nakany atoby tany Gilgala ary nandositra ny mpanjaka 10 ka niery
tao anatin'ilay zoy any Makeda de ny olazaina tamin'ny Josoa hoe indreo mireo anatin'ilay zoany Makeda ny mpanjaka dimy ary Josoa manakodiava vato lehibe atapina ny vavany zoy ary sy olona eo anolohany iambina azy fa ianareo aza mijanona fa manenjeny fahavalinareo ka mameleza ny vody lalana aza velo ho tafiditra ny tanàna nyreny fa efa natolo Jehovahandriamanitra reo eo an-tananareo ary rehefa voaringany Josoa ny zanak'Israely sy ny zanak'Israely mihitsy reny mandra-pahalandritrany ka izay hafa nandosotra no lasa niditra tany amin'ny tanàna manda de niverina soamatsara ho any amin'ny Josoa teo atompotany Makeda amin'ny vahoaka rehetra ary tsy nisy say nanao vava ratsy tamin'ny zanak'Israely tsony de ho Josoa sokafo mivavany zoy ka voay ao anjo ireo mpanjaka dimy ireo akaty amiko de nataon'ny olona izany ka namoako ireo mpanjaka dimy ireo avy teo anjo izy eo aminy de mpanjakany Jerosalema, mpanjakany Hebron, mpanjakany Jarmota, mpanjakany Lakisy ary mpanjakany Eglona ary efa navoaka ireo mpanjaka ireo ka nentina teo amin'ny Josoa dia niantso ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely Josoa ka nanao tamin'ny mpitarika ny mpiady izay teo aminy hoe manatona ka ataovy eo mivozony reto mpanjaka reto ny tongotra reo de nanatony izy ka nanao ny tongony teo amin'ny vozony reo ary ho Josoa taminy aza matahotra na mivady-po mba ireza sy matanja fa toy izao nataony Jehova amin'ny fahavalinareo rehetra izay dinareo rehefa afaka izany dia namely reo Josoa ka nafaty azy ary nantony tamin'ny hazo 10 ny fatiny ka de niantona tamin'ny hazo izy mandra-parivany andro ary tamin'ny lety amin'ny masoandro dia nasainy Josoa nesorona tamin'ny hazo reo ka narina tao anatin'ny zoiny reny ary nasina vato lehibe teo amin'ny vavany zoy ka mbola ao zany mandrak'androany ary Makeda dia afaka Josoa tamin'izany androany ka nasiny tamin'ny elatsabatra izy sy ny mpanjakany ary ny olona rehetra tao dia naringany avoka tsy isy nasiny niangana na dia ray akory aza ary tahaka izay fa nataony tamin'ny mpanjakany Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakany Makeda koa ary Josoa sy Israely rehetra teo aminy dia niala teo Makeda ka nakany Libna ary namely azy de natolo Jehova teo an-tanan'ny Israely koa izy sy ny mpanjakany ka nasiny tamin'ny elatsabatra izy mban'ny olona rehetra tao tsy nasiny niangana na dia ray akory aza ary tahaka izay fa nataony tamin'ny mpanjakany Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakany koa de niala tao Libna Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nakany Lakisy de nitombo tandrifony ka namely azy de natoro Jehova teo an-tanan'ny Israely koa Lakisy ka afany tamin'ny andro faharoa izy de nasiny tamin'ny elatsabatra izy sy ny olona rehetra tao tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Libna koa de niakatra Orama mpanjakany Gazera hamonjy any Lakisy de nasiny Josoa izy sy ny vahoakany mandrapa tsy nisy niangana de niala tany Lakisy Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nakany Eglona de nitombony tandrifony ka namely azy de afany tamin'izany androany koa izy ka nasiny tamin'ny elatsabatra ary ny olona rehetra tao de naringany tamin'izany androany tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Lakisy de niakatra tany Eglona Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nakany Hebrona ary namely azy de afany koa izy ka nasiny tamin'ny elatsabatra izy sy ny mpanjakany sy ny tanàna rehetra ary ny olona rehetra tao tsy nasiny niangana na dia ray akory aza tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Eglona fa naringany avokoa izy sy ny olona rehetra tao dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nakany Debira ary namely azy de azony koa izy sy ny mpanjakany ary ny tanàna rehetra ary nasiny tamin'ny elatsabatra izy ka naringany avokoa ny olona rehetra tao fa tsy nasiny niangana na dia ray akory aza tahaka izay efa nataony tamin'ny Hebrona de toy izany koa nataony tamin'ny Debira sy ny mpanjakany ary tahaka izay efa nataony tamin'ny Libna sy ny mpanjakany koa de nasiny Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra dia ny tany avoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka morotsiraka ary ny ambodiny tendrombohitra tsy nisy nasiny niangana reny fa naringany avokoa ny olo miaina rehetra araka ny didiny Jehovahandriamanitra Israely de nasiny Josoa izy hatrany Kadesa Barnea ka hatrany Gaza ary ny tany Gosena rehetra ary Gibeona ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny de azony Josoa nyray mandeha satria Jehovahandriamanitra ny Israely no niady ho an'ny Israely dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ho any Atoby tany Gilgala pasteur ya lavalava zay vaky teny zay kanefany araiky ny fanambara teo moa zany pasteur Alvarez hoe sambatra ny mamaky de ny miaino de ny mankatò ny zavatra ataontsika eto tsy mikabaritsika tsy manino ty izy hoe manazava arak'izay hevitritsika ihany koa
fa tena lay fahamarinana atao anatin'ny baiboly a no hozarantsika amin'ny olona ihany ko tsy miresaka koa tsika eto momba ny resaka anara-piangonana fa zay voasoratra dia voasoratra ozy Pilato zay zany resantsika eto Pasteur Alvarez. Ny zavatra hita moa zany zao aloha amin'ny ankapobeny raha le vaky teny novakinao teo zany Pasteur dia tsy moramora ny atongavan'ny olona anankiray eo amin'ny fandresena. Tsy afaka mipetraka fotsiny ny olona de ny olo-kafa ny ady ho azy de hoe andresy fa ny olona zany raha tiany ny bata fandresena ka andova n'ilay teny fikasan'Andriamanitra de tsy maintsy mirotsaka ao anatin'ny ady izy. Zay le hoe tsy moramora ny atongavana any amin'ny toeran'ny voninahitra anankiray fa ao anatin'izay ady zay de mahafinaritra be le teny novakinao farany teo indrindra le hoe azo ny Josoa indray mandeha ny tany rehetrarehetra satria Jehova no niady ho an'ny zanak'Israely. Zany hoe ny anjaran'ny Josoa sy ny ekipany rehetra zany de nandroso ireo mpitaritafika rehetra de nandroso fa ny Jehova niady ary rehefa ny Jehova niady de mazava ho azy fa tsy misy lehibe mihoatra n'io Andriamanitsika io mazava ho azy moa zany fa fandresena mezinezina zany no tao ambadika izay zavatra izay Pasteur Alvarez. Ny ady atrehany eto zany zao Pasteur aloha zany dia efa ao amin'ny tany Kanana. Hozarantsika maromaro ny loha hevitra ao anatin'izy ity. Voalohany aloha de miresaka tsika momba n'ilay efa noresahanareo sy Pasteur Ertena teto maly ny afetsena nataon'le Gibeonita. Reny mpanjakan'i Jerosalema sy ireo mpanjaka anankidimy hafa zay niaraka taminy fa nanao fihavanana tamin'ny Israely ny Gibeon de tsy nahafaly azy zay zavatra zay satria raha ny tokony ho izy de izao reto le Gibeonita ireto de tokony hanampy an'reto fireneny ny Amorita ireto. Fetsy be nefa zareo satria efa reny zany nilaza ny Josoa, efa reny nilaza Mosesy hoe Jeriko raha tanàna lehibe io rava torotsika zao de ny zavatra nataony zareo nina nisy soany Josoa ny namoaka ny seky rehetrarehetra tokony hanapitehana an'ireto mpanjakan'ny Amorita ireto. Ina moa lesy natiano tsoana ao anatin'izany mitombona foana Pasteur Alvarez lay teny ny soratra masina tao amin'ny Genesis 12 zay no lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama manao hoe hotahina zay manisy soanao ary voaozona zay manozona anao. Voaporofo teto amin'ity Josoa 12 ty sy ny Josoa 15 fa notahina le Gibeonita no ny so zay nataony ho an'i Josoa no ny fanekena zay nataony tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely de voaro ny Gibeonita rehetra niaraka tamin'ny vady aman-janany, niaraka tamin'ny biby fiompony, niaraka tamin'ny taniny zany voaro vokatr'ilay fanasoavana mpanompon'Andriamanitra. Zany Pasteur dia lesona tsoatsika foana ny hoe itsika na mivavaka ianao na tsy mivavaka indrindra moa fa ianao mpanompon'Andriamanitra pino any anatin'ny toeram-pivavahana maro isan-karazany mahalala tsara ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra de tsarovo tsara zao teny zao fa ny olona anankiray manao soa amina mpanompon'Andriamanitra na manao soa amina fiangonan'Andriamanitra de zany olona zany no fetsy ohatra ny Gibeonita reto Pasteur ary de mitondra fitahina ho anazy zay afetseny zay niaro ny aintsoringana zay raha mandinikitsika misy olona atao anatin'ny tokantrano ato tena misy aretina tsy napozinao na tonga n'io aretinao anatin'ny vatanao io hoe maninona ianao no misy aretina tampoko ao anatin'ny tsinainao sy ao anatin'ny vavonao ohatra misy rivotra tsy mety miala zany de nio ty teny ty lazaiko aminareo ty hoe nisy vanim-potoana ianao mety nanenjika sy naniratsira mpanompon'Andriamanitra anankiray mety nisy fotoana ianao na nisy ratsy mpanompon'Andriamanitra anankiray miteny ratsy mpanompon'Andriamanitra anankiray de reny le fitenenany ratsy mpanompon'Andriamanitra reny fanozonana mpanompon'Andriamanitra reny de miteraka ozona ho an'izany olona zany. Zereo tsara ny tantara fa be lehibe ny tantarany fa na izy io
na ataoko hoe olona efa mitondra fanjakana na olona ambony teto amin'ny firenena na ataoko hoe olona tsotra na olona mpanambola ka nanao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra anankiray io zany tsy mipetraka le hoe tamin'ny androny tsy fahalalana fa zay foana nampianarintsika hoe rehefa tsy mahalala aloha raha mbola tsy resy lahatra aloha dia aza manao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra anankiray fa manjary mitera-doza le izy zany paster Alvarez mitera-doza tena mitera-doza zany ny fanaovana tsinotsinona mpanompon'andriamanitra anankiray fa nataon'ny Gibeona teto dia hoe mpanompon'andriamanitra ty Joshua ty ary tsy misy maharesa amin'ny Joshua zany raha mbola misy zao Andriamanitra zao satria Andriamanitra mihitsy nefa nilaza vao mamadika ianao bokin'ny Joshua toko voalohany dia zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Joshua aza matahotra ozy na aza mivadi-po fa tahaka nombako an'ny Mosesy nombako anao ihany koa ny tany rehetra zay lovan'ny faladianao hitsahanao dia atolotra anao izy Jehovahandriamanitra ary tsisy fahavalao janona eo an'lohanao mandritra ny arom-piainanao rehetra zany nitsodranomen'Andriamanitra Joshua atao ahoana re olona niady amin'izany ary nefa zany tsodrano dia niampita amina mpanompon'Andriamanitra rehetra zany pasteur Alvarez ho andy zay mandray an'izany dia tafita ao anatin'izay ary zay ho any masarotra n'le hoe manahirana miady amina olona voaositra anankiray no soran'Andriamanitra mety tsy fantatrao ny momba n'iny olona iny dia indraindray anao manao tsinotsinona azy kanefa mety hiteraka zava-doza mety hiteraka aretina tsiram-panafody mety hiteraka faravara eo amin'ny fiainana mihitsy ary dia misy olona indraindray manontany tena manao hoe fa naninona ny fiainantsika nipotika tampoka tahaka an'izao naninona ny ravaka tsy matsakan-javatra tsika naninona no nidonana zavatra maraha tampoka teo dia mety izy io pasteur Alvarez fanaovana tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ka raha ohatra ka izy ty izy le mponina tao Gibeona reto raha nanao fihavanana tamin'ny Joshua dia fantany hoe ao amin'ny Joshua lay misy an'le fahasoavan'Andriamanitra ao amin'reto zanak'Israely reto misy ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay miaraka amin'ireo dia tahin'Andriamanitra pasteur Alvarez marina dia marina zany pasteur raha le tapany voalohany amin'ity Joshua toko fahafolo ty no jerevantsika dia reo ny tambina zany ny mpanjaka anankidimy pasteur tamin'izany fotoana zany hiady amin'ny zanak'Israely io moa zany le anaran'izy ireo dia hoe voalohany aloha mpanjaka ny Jerosalema Adonizedeka mpanjaka ny Jerosalema ary koa Ohana mpanjaka ny Hebrona Pirama mpanjaka ny Jarmota Jafia mpanjaka ny Lakisy Debira mpanjaka ny Eglona ireo mpanjaka dimy ireo zany ary nanana vahoaka be dia be zany izy ireo no nitambatra ary tsy tonga dia niady tamin'ny zanak'Israely zany izy ireo pasteur fa rehefa enin'izy ireo fa ity Gibeona ty Gibeonita zany dia nanao fihavanana tamin'ny zanak'Israely nanao fanekena zany hiavana tamin'ny zanak'Israely dia tezitra zareo hoe matoa miavana amin'ny fahavalo dia fahavalo koa zany dia tsy niady mivatana tamin'ny zanak'Israely reto Gibeona reto reto mpanjaka dimy reto fa niady tamin'ny Gibeonita ary dia teo ny Gibeona no naniraka filazana tany amin'ny Joshua sy ny Israely manao hoe vonjeo ny mpanomponao le Gibeona koa ne pasteur sady fetsy no nanana fanetreteny izy tsy niteny hoe vonjeo zay vahoaka vaty Gibeona vita fanekena taminao fa zao teny hoe vonjeo zay mpanomponao zany hoe nanaiky ny olona moa rehefa manery tena pasteur dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra manohatra mpiavonavona fa mame fahasoavana ny manery tena ny olona mpiavonavona no mirerea dia voafetra ihany ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'izany olona zany fa ho an'ny olona mitombo fanetretena ny olona ampiasain'ny tombo ka arakaraky ny fahombiazany no hitombon'ny fanetretenany dia azo antoka fa mbola ampiasa zany misimisy ihany koa ny tombo reto Gibeonita reto rehefa vita fanekena tamin'ny zanak'Israely dia mbola nampiseho zay fanetretena zay asaditan'Andriamanitra le fanetretena no hitany zanak'Israely dia tsy misalasala moa ny olona moa rehefa manetretena dia na manampy azy aza tsy mazefatra manampy any olona manana fanetretena fa dia niditra tamin'izay fanetretena zay eto dia mahatsiaro any Manase zany mpanjaka Zedeka tamin'izany fotoana zany pasteur Manase koa dia mpanjaka izy tamin'ny fotoana io rehefa tratra tany Babilôna dia voalazany tenin'Andriamanitra hoe rehefa voakatra tamin'ny Babilôna i Manase tamin'izany fotoana zany dia nanana fanetretena rehefa nanana fanetretena izy dia avy any amin'ny figadrana tany
fa ny tany amponja tany no nangalan'andriamanitra azy a ary de namerenan'andriamanitra azy indray a eo am'izay toerany mampanjaka zay vokatry le fanetretena misy karazany olona moa paster rehefa lehibe izy matsiaro tena ho lehibe a matsiaro tena efa hoe metimety ny fiainany a de tsy te haneritena itsony a tsy te hianatra ny tenin'andriamanitra itsony a tsy te handalina soratra masina itsony a tsy te hankatohan'andriamanitra itsony a fa mihevy tena hoe efa manana ny ampy efa mihevy tena hoe fa ampy zao efa mety zao e fa raha lasana bavy ndao enarana ny zavatra nataonreto Gibeonity reto hoe na dia azo raisana hoe lehibe ara le firenena de mbola nanana fanetretena ihany ny fanetretena dia azo tanterahana foana azo atao foana na toerana manahoana misy anao na toerana manahoana ary arakaraka ny anetrena tena dia mitombo zay fahasoavan'andriamanitra zay reto Gibeonity reto dia naneritena ary de niantso any Josoa ary de tsy nisalasala Josoa avy any nivoriany Josoa ny miaramila rehetra avy any a ny toerana nisy any Josoa dia nanampy any Gibeonita Josoa ary de nisy zavatra be dehibe moa nitranga taony ty Josoa ty paster dia azoko lazaina hoe anisan'ny lehilahy tena nampiasain'ny tombo ary niaina averiko ihany miaina am'le hoe supernaturel zany hoe tsy takatry ny saina zany ny fiainan'ity Josoa ty niaina tamin'ny fiainana tsy takatry ny saina isan'andro mandrakariva nanolona ny fahavalo teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny firenena zay nisy aza de tsy takatry ny saina takany tamin'ny andron'ny apôstôly takany zany mihitsy ny apôstôly de niaina tamin'ny zay hoe supernaturel zay mandrakariva ny Paoly zany paster rehefa nandeha Paoly de nanialiko Paoly zany hoe manasitrany na ny akanjon'ny Paoly fosiny raha nikapohany any reny olona misy devoly tonga de afaka devoly le olona ny mosoaran'ny Paoly nakopany am'ireny olona marary voantazo reny tonga de sitrana le marary zany le supernaturel ary Andriamanitra de tsy mamiangatra fa tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'izany fotoana zany ary tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Paoly tamin'izany fotoana zany zany koa moa tian'Andriamanitra ho atao amiko sy atao aminao am'izao fotoana zao miaina an'io supernaturel io tian'Andriamanitra ho ampiasaina tena mahery vaika be atsika ary fotoana mihitsy raha lasana bavy ampiasain'ny tompo atsika fa ndao trandrahana mihitsy hoe inona natao inona no sitrapon'Andriamanitra tokony tanterahana inona ny tenin'Andriamanitra tokony akatoavina mba afahantsika miditra zay lizy tsy lavitra lizy fa efa ambary eto lizy efa tenenina eto lizy de anjarantsika fotsiny a mandray makatoa de miaina am'lizy rehefa avy eo fa rehefa nitony ato paster dia resy reto mpanjaka dimy reto ary de avitra somatsara reto Gibeonita ny Gibeonita raha ny tena marina reto Gibeon reto paster tokony naringana nefa de novonjena indray zavatra tsy azony calculena mihitsy zany tany aloha tany hoe isika tokony aringany tiny de novonjena ray tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe samy efa nanota avokoa izy rehetra ka tsisy manana voninahitran'Andriamanitra ny tena marina tokony efa naringana tsika isanao sika rehetra efa tokony naringana fa no fahasoavan'Andriamanitra de novonjena itsika tahaka nreto Gibeonity reto ary alohan'ny tenena paster de ato amin'ny andininy fa 120 ohatrany misy tena anankiray tena mahavarina le fomba filazan'ny baiboly anazy zao voalazany Josoa toko 10 fa 120 tapany faharoa hoe ary tsy nisy sananao vava ratsy tamin'ny zanak'Israely intsony taorina zay zavatra zay zany hoe taolohany io zany de mandeha foana le vava ratsy tsy voasoratra moa izy fa araka ty soratra ty de zay zavatra nitranga hoe nisy vava ratsy fanenjehana hoe raha momba anareo Andriamanitra nahoanareo nohatry zao raha miaraka aminareo Jesosy raha mpivavaka marynareo maninareo tsy ohatry zao maninareo tsy tonga de niakatra velany an-danitra maninareo tsy tonga de mahazo anty mahazo andry maninareo tsy ohatry zao ohatry zao misy karazana vava be dehibe mihitsy zany neretany zanak'Israely fa nisy fotoana ka izy io misy fotoana ampanginan'Andriamanitra ny io paster ary tonga fotoana nampanginan'Andriamanitra zay vava ratsy zay hoe tsy nisy sanana vava ratsy tsy zanak'Israely tsy nezakiny namaly mangininareo mampangino ny vavanareo tsy zay fa Andriamanitra mihitsy niado any zanak'Israely de nikombona ho azy ny vavan'ny olona ho anao zay mety hiara fanenjehana am'izao fotoana zao tsy voatery amaly an'izany olona zany ianao mety misy olona manaratsy anao amin'ny télé gazety amin'ny fiarahamonina any hoe manao vava ratsy be anao tsy voatery amaly an'izany olona zany ianao zavatra ataonao de zao akataovy ny tenin'Andriamanitra ho hitanao fa Andriamanitra nanakombona amin'ny vavan'ireo tsisy olana vava ratsy anao tsony aoriana kely eo fa ndao arahana fotsiny sitrapon'Andriamanitra paster izy amin'ny andiny fito hoe fafito de niakatra ny ala tanin'ny Gilgal Josoa sy ny mpanafika rehetra teo aminy de ny lehilahy mahery rehetra ary Jehova tamin'ny Josoa aza matahotra azy efa natolotra eo ny tananao izy ka tsy isy ajanona eo anoloanao izy na de iray akory azy ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgal izy ary Jehova nampifanaritaka
ireo teo alohan'Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty maro be sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Betiorona izy ka namely anazy hatrany ezeka ka hatrany maketa. Ny zavatra hita eto pasteur Alvarez ty toetsain'ity Joshua ty dia manana an'ilay hoe toetsain'ny mpitarika mahomby. Misy zany mpitarika tsy mahomby pasteur, manana an'ilay osotra mampitarika azy izy fa tsy mahomby. Fa Joshua dia anisan'ny mpitarika mahomby satria tsy mba nifantoka tamin'ny tenany izy na dia izy aza nandray an'ilay hoe tsisy ajanonanao eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Zany izy mihitsy nahen'ny feon'Andriamanitra mivantana. Fa jereo tsara le fomba fizaran'ny fahefana eto fa voalazan'ny Baiboly hoe niara-niakatra tamin'ny daholo ny mpanafika rehetra teo aminy de ny lehilahy mahery rehetrarehetra. Zany hoe rehefa manao zavatra zany Joshua dia ny fananganan'ny Joshua fototra anankiray na ny enton'ny Joshua mandresy ny fahavalo anankiray dia miraisaina amin'ny mpiara-miasa aminy izy, miraisaina. Ary zay fiaraha-miasa zay sy zay firaisa-tsaina zay io moa mahatonga ny ohabolan-drazantsika amin'ny teny manao hoe zay mitambatra vato fa zay misaraka fasika mita betsy lan'ny mamba ny kangamarotsy vakinam-boa. Dia tamin'ny andron'ny Joshua zao zany dia efa hita zay zavatra zay ary mariky ny fihavanana sy ny firaisa-tsaina le izy dia resy teo anoloany ny fahavalony. Be dehibe ny tokantrano mpivavaka maniry ho tahin'Andriamanitra fa tsisy firaisa-tsaina izy mivady, tsy miraisaina izy mianakavy ao anatin'ny ankohonana mifanipaka ohatran'ny valalakarona. Dia nefa le fitahin'Andriamanitra zany misy apahana fitahina ihany azo ohatrany hoe mahazo ny hanina amin'ny antson'le misy olona mijoro vavolombelona dia Jesosy mana hatramin'ny andrasana ainy Jesosy ny hanina hohanina kosa aloha dia tena tsy sahirana intsony iny kosa aloha tena meny hitanao ka na ny olona tsy manompon'Andriamanitra ny hanina hohanina zany tsy olana pasteur Alvarez fa le voasoratra dia hoe ho tahina ianao sady ho fitahina hohan'ny hafa. Ka ahoana ny atateraka an'izy misy tokony firaisa-tsaina takina atao anatin'ny tokantrano ato firaisakina. Ary zany dia lalana anankiray ihany koa mampandroso ny firenena indrindra moa anatin'ny toeram-pivavahana pasteur, ao anatina fiangonana anankiray, ny fiangonana anankiray matoa miroborobo. Ary araka le teninao teo hoe niza manao vavaratsy na tonga le vavaratsy eny pasteur misaviritaka ireo zanak'Israely ireo teo aloha fa rehefa nanomboka nyraisain'ireo dia ireo mpanao vavaratsy rehetrarehetra zao nangina ny vavany satria zanak'Israely tsy maintsy mandresy, zanak'Israely tsy maintsy mandroso, ny zanak'Israely tsy maintsy mitondra fandresena lehibe ho an'ny firenena sy fivoazam-panahy teto ambonin'ny tany teto. Dia jereo ty tenin'Andriamanitra teto ty fa vokatra izay le hoe tsy Joshua rery no nanafika fa niaraka tamin'ny ekipa rehetrarehetra dia voalazan'ny Baiboly fa tao anatin'io firaisa-tsaina io dia nataon'i Jehovah ny fanaritaka teo anoloan'ny Israely izay namely ny Gibeona ireo le fahavalon'ireo. 10 misy zay pasteur hoe ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo alohan'ny zanak'Israely. Zay zany hoe nataon'Andriamanitra ny saviritaka ny fahavalo noho le firaisa-tsaina pasteur Alvarez. Ary jereo tsara ny fa Andriamanitra nanao tsy mbola nataony, nanao tsy mbola niseho teto ambonin'ny tany Andriamanitra vokatry le fomban'Andriamanitra ny Joshua sy le firaisa-tsaina ny Joshua tamin'ireo mpiara-miasa amindreo. Zany hoe tsy nataony Joshua zava-maivana mihitsy ny fanomezam-pahasoavana tao amin'ny hafa, tsy nanao tsinotsinona ny fanomezam-pahasoavana ny hafa mihitsy izy na dia be ositra be azy. Ary zay ny fombiazanao azy dia jereo tsara ny inona zavatra nitranga teo nisy avandra vavety avy any an-danitra. Tsika mandiny fafiry nisy an'izay avandra vavety avy any an-danitra. Andininy faraika amby folo tapany faharoa dia zao mivakiny hoe Jehovah dia nandatsaka avandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany ezeka ka nafaty azy ary be lavitra matiny avandra noho izay nivonoa zanak'Israely tamin'ny sabatra. Zay ny zanak'Israely eto zany mamely amin'ny sabatra tsy akijanona ny avandra ato mirotsaka araky ny fantaniana moa zany dia mahatratratra any amin'ny 70 kilo mahery io avandra pitika avandra anankiray 42 kilo ohatrany tonga dia vato be milatsaka avy any an-danitra reny zany tonga dia mahafaty zay sendrany avandra de zany pasteur vita dolidoly. Ary le zanak'Israely tsy voany avandra fa le fahavalony voany avandra. Ny zanak'Israely tsy mahazo mifanena amin'ny avandra zany fa le fahavalo no nenjerany lay avandra zava-doza zany mbola zay le teniko anao hoe vokatry lay firaisa-tsaina. Ary iverenako hoe le tenin'ny pasteur Alvarez teo hoe ao anatin'le firaisa-tsaina no
azahoanao ihany koa nlay hery surnaturel ka mahatonga ny mpanompon'andriamanitra anankiray lasa miaina ao anatin'ny tontolo ny tsy takatra ny saina na le hoe atmosfera hafa mihitsy zany miainana teo paster tetony hoe tena atmosfera hafa mihitsy le tenako anao hoe nanao tsy mbola natao ny andriamanitra nylaza ny tsy mbola natao ny andriamanitra teto nalefa ny avandra de mbola tsy afa-po tamin'io josoa mbola tokony nisy novonoina zany teo de jereo tsara ny zavatra nataony josoa fa nanomboka nybanjina ny lanitra josoa de nahita hoe mbola tsy tokony atao arivo ty andro ty aloha de ohatsy izy amin'ny 5 hoe ary tamin'izany josoa de niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanoloran'i Jehova ny amorita teo alohan'ny zanak'Israely ka nanao teo io mason'ny Israely hoe ry masoandro nijanona eo ambony Gibeona ry volana eo andohasany Ailona de nijanona masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalony jereo tsara zany fa nirotsaka ny avadry ny zanak'Israely tsy mamako ka le masoandro efa mitady andeha de josoa mbola tsy afa-po fa hoe aloraka ty tena taperina mihitsy ny ainy reto fahavalo reto de dikan'izady izao inona ny fomba atao tsy aparivan'ny ty andro ty mahatonga ny ty andro ty tsy hoalina de nibaikona ny masoandro hoe ry masoandro mijanona ry volana mijanona ary tena anaiky manatsofina ny masoandro teo ary manatsofina ny volana ary teo masony zanak'Israely rehetra teo masony zanak'Israely nahita koa ny fahavalo ny fahavalo koa nahita an'izany tena tonga tena hita mihitsy koa ny fahavalo hoe aoatsy fa inony ty fa misy inona teo zany nanaporofon'Andriamanitra fa raha misy mpanompon'Andriamanitra anankiray tian'Andriamanitra ho tahinana tian'Andriamanitra ho asandratra na tian'Andriamanitra hibata fandresena de io araka le fitenitsika hoe naanakorontanan'Andriamanitra zao tontolo zao azy de ataon'Andriamanitra zany vitan'Andriamanitra ny mamadika ny masoandro avany andre fa nanomposaka raha tiany atao zany paster fa teto de zao najanona tamin'ny alalan'ny Josoa ny masoandro tamin'ny alalan'ny Josoa ary de nijanona io masoandro de rehefa nijanona io masoandro azo antoka mihitsy fa ireo amorita zay mbola tsy maty de gaga hoe aroatra ny lasa lava be le andro so de voro tokony atorina zao efa te atory zalahy hoe ty ava mivalo alina neky maotry ty zalahy vo tokony ahony ty nefa ty ny masoandro ty mbola etsy any de zalahy te atory le zanak'Israely vo maky anazy hery ndray de naripaka tena naripaka ary ringana paster le amorita hitanao ohatra zany ny fomba fiasan'Andriamanitra teto de nisy fihetsiky Josoa aloha zany tao anatiny io zany le fahasahina de tao anatiny le fahasarotam-piaro an'le voninahitr'Andriamanitra fa zavatra azo adonona koa paster Alvarez ilay finoana tao anatin'ny Josoa marina zany le finoana io finoana io zany paster de afaka mibaiko zavatra anankiray mba anaiky io evadresantsika tany am-piantoana teo hoe ao amin'ilay Romana 7:20 hoe finoana no andovana zany hoe ato anatin'ity baiboly ity de misy teny fikasana be dehibe ato ary za miteny aminao fa raha mahazo teny fikasana anankifolo fotsiny ianao am'ireo voasoratra ato tafita aloha paster eto ambony tany tafita folo fotsiny nefa ato misy amanaliny ato de hoe inona ny lova mba azonao tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra eo ahoana ny fomba andovanandreo de resaka finoana ary jereo tsara paster fa taty amin'ny andro ny filazany tsara taty amin'ny andro ny Jesosy Kristy tompo ny olona marary de verimbena foana ny teny Jesosy manao hoe na inona na inona angatahnareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana de minofy efa nandray nareo de ho azonareo zany raha nanasitrana izy ny finoanao ny nahasitrana anao ny finoanao ny nahavonjy anao tongava aminao arak'izay irinao de nino le raha vehivavy de sitrany zany raha nampitombo an'le mofo dimy sy azany rano roa resaka finoana zany raha nanasitrana n'lay lehilahy teo mivavadiny tsara endrika resaka finoana zany ary ianao ato anatin'ny tokantranonao ato am'izao fotoana zao mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao tahaka napo tsara ny Josoa ny masoandro teo amin'ny ambony Gibeona sy ny volana teo ambony andohasany Ainona no ampitsara n'Andriamanitra ny tafidrivotra eo aminao ampitsara n'Andriamanitra ny aretinao raha toka ino ianao de ho hitanao zany voninahitran'Andriamanitra zany raha toka ino ianao de ho hitanao zany hoe mitsahatra io aretina mahazo anao io mitsahatra io aretina mahazo anao io mitsahatra io fanaintainanao anatin'ny vatanao io raha toka mino ianao de azon'Andriamanitra vadika ho fandresena ny fahafahambaraka zay efa mitatao eo ambony lohanao hoe zao zavatra azo anao amin'ny talata na am'ty herinandro ty
dia mitatao eo ambony lohanao io ary feno orooro sy tahotra ao anatinao am'izao fotoana zao tena vitan'andriamanitra raha nampandresiny josoa izy tetony hoe ngamo nisy nanampoany zany hoe ho avy ny avandra ary ny josoa raha tsy netrehitra hoe ho avy ny avandra fa nataon'andriamanitra zany mba hitahin'andriamanitra ny mpanompony mba hahatonga ny mpanompony tsy ho afa-baraka pasteur Alvarez tena lefa n'andriamanitra ny avandra ary rehefa nanondro ny landro josoa dia nijanona masoandro finono zany pasteur za dia miteny aminao tanatin'ny tokantranato misy zavatra ohatrany tena ohatrany hoe mandindodintona anao am'izao fotoana zao mampatahotra sady mampiororo iletika ihany nareo mianakavy ohatrany mitady ho simba ihany nareo mianakavy fa raha ao anatiny ty toroteny ty anao manomboka mino zay voalaza amin'ny baiboly mino zay voalaza ny tenin'andriamanitra za moa dia mampianatra foana ary pasteur ny finoana tsy misalasala ny finoana dia miteny hoe tsy maintsy ny finoana tsy mety resy ny olona mino tsy mety resy fa ny finoana dia milaza hoe tsy maintsy mandresy a tsy maintsy sitrana tsy maintsy tahina tsy maintsy tavavoaka tsy maintsy mandresy a tsy maintsy mahery a tsy maintsy resy ao anaoko ny fahavaloko tsy maintsy midarabo goliata tsy maintsy misokatra ny ranomasina mena tsy maintsy mijanona masoandro eo andohasany gibeona zay ny finoana zay tsy maintsy sitrana ny cancer tsy maintsy sitrana io cancer ao amitsina io tsy maintsy miendaka io calcul ao anatin'ny vatanao io tsy maintsy zay ny finoana zay pasteur Alvarez ary zay ny zavatra niainany josoa teto dia hitantsika tsara ny résultat fa niseo ny voninahitr'andriamanitra pasteur Alvarez niseo ny voninahitr'andriamanitra ary mahagaga pasteur mahagaga ary tsy takatra na saina raha zavatra nitranga i Mosesy dia anisan'ny lehilahy tena nampiasain'ny tompo pasteur ary hitany josoa tsara mihitsy zany hoe tany amin'ny tany Egypta dia tamin'izay fotoana zay indray 3 alina 3 andro sy 3 alina maizina foana ny tany aman-danitra ary ozany ten'andriamanitra tsisy niantsika teo amin'ny toerany ny olona rehetra 3 andro fa eto indray tsy izay le mitranga teto tsy ny alina indray no naharitra elabe fa hafa mihitsy indray le zavatra nampiasain'ny tompo any josoa teto le hoe mijanona ny masoandro 170 avakiko ihany le 170 amin'ny josoa 20 hoe dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalona zany hoe na firy andro zany na firy andro mety hoe nafana nandresin'ny fahavalo dia nijanona teo foana io zany io masoandro io nijanona teo foana io volana io vokatra ny teny nataon'ity lehilahin'andriamanitra feny fanahy masina dia i josoa ty zany lehilahy araky ny tenin'andriamanitra moa dia hoe zao taopony josoa io foana zao fomba fanompony josoa io n'andriamanitra hoe ny saintsaina mandrakariva ny tenin'andriamanitra izy pasteur ny saintsaina mandrakariva zany hoe andro na alina ary zany mino fa tamin'ny fotoana natongava amin'ny filazana avy any amin'ny gibeonita tongava ianao a manampy any aty fa manafika any ny amorita amin'ny fotoana io a josoa tsy teo ampijerevana film akory izy tao an-trano tao na hoe teo ampanaovana babi na ampanaovana tsy fantatra misy hoe nanao jeu hoe nanao jeu tamin'ny telefona tsy ampanaovana jeu izy tamin'ny fotoana io fa teo ampisaintsainana tenin'andriamanitra mihitsy izy tamin'ny fotoana io satria efa niraisiny josoa rabaky teny mihitsy tenin'andriamanitra hoe saintsaina mandrakariva ny teny amin'ity lalàn'ity amin'izany dia alavorary ny dianao anao sady ambinina vo tonga le teny avany josoa efa vonina avy hatrany dia nafika satria efa taopony mihitsy le afo pasteur afo mila n'izay afo zay ianao raha lasana bavy mpanompon'andriamanitra ianao na kristiana ianao am'izao fotoana zao manaraka an' jesosy mila nio afo io anao tenin'andriamanitra mila saintsaina mandrakariva ary josoa rehefa miresaka mivady aman-jana pasteur ary rehefa tokantrano ao dia tsy ray mpianakaviana fotsiny izy hoe mpitarika mahomby fotsiny izy pasteur fa na reo vady aman-janan'ireo aza dia notaizainy tamin'ny lafi ny ara-panahy ary reo vady aman-janan'ireo koa anisan'ireo olona niara resy lala taminy satria rehefa tonga rehefa hoavany hoe fotoana zay nandresian'ny josoa tamin'ny ady rehetrarehetra dia zao ny teniny raha zasy ny ankona kosa aloha e dia anompo any jehovah izay tsy vo tamin'izay akory tsy efa avy nandresy ry josoa vo niaraka tamin'andriamanitra isy ny ankonany fa efa niaraka tamin'andriamanitra altrano voalohany mihitsy isy ny ankonany ka ny olona resy lahatra voalohany tamin'ny ny andriamanitra zay tompony jesosy dia josoa dia ny ankonany mivady aman-janany niara-ny fanohana taminy ary marina mihitsy ny teny pasteur teo hoe ny mpiady rehetra niara-ny fanohana tamin'ny josoa ary tsy mpiady rehetra ihany pasteur fa hatramivady aman-janany mihitsy nitondra bavaka josoa ary mandeha miady fa mivady aman-janany mitondra bavaka anazy hoe tahi manokany dadany satria nahoana efa notaizany josoa atahotra n'andriamanitra anompo an'andriamanitra na ny zanany na ny vadiny anka dia nyray foa nyray saina atsika anjaratsika ray aman-dreny ny ray aman-dreny ny mpampianatra ny ampianarana dia mampianatra ny zaza amin'ny lafiny ara-tsaina fa ianao ray aman-dreny atatrano kosa
aoka ianao a apita zava-panah any zanakao any ampianarana me tsisy zany zava-panah zany any fa anjaranao ray aman-dreny ianao zay nitahin'andriamanitra nyfoazin'andriamanitra ny fanahinao anatin'ny tokantrano zaro ny zanakao sy ny vady aman-janakao a alala soratra masina ampianarao anazy ny tenin'andriamanitra ampifantaro anazy ny soratra masina satria zany a no nataony Josoa ary dia tsy sarotra tamin'ny Josoa ny nandresy ny fahavalo ny manaraka zay koa pasteur dia lay misy tenin'andriamanitra tamin'ny ato ambanimbany ato hoe rehefa resy reo mpanjaka dimby reo dia nantony zareo tamin'ny hazo mandra-parivan'ny andro lizy ohatrany tamin'ny Josoa izy ohatrany hoe nandehandeha ho azy pasteur hoe antony amin'ny hazo ty fa zay ny tianay a fa nandeha araky ny lalàna ihany izy hoe tsy azo atao maty masanro ny olona miatony ambony hazo satria voaoziny fa tsy maintsy ampidinina ary dia le lavaka le vato ny efenany zareo ihany no nandevenana azy mampatsiara an' Jesosy zany pasteur Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana araka ny tenin'andriamanitra hoe rehefa nambona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a dia tsy navela ho tratry ny andro alina teo izy tratra maraina teo satria araka ny tenin'andriamanitra hoe voaozina zay miantony ambony hazo Jesosy a dia nisy takalo ara-panahy amin'ny fahafenona zay nomen'andriamanitra atsika tamin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompo talohana matsina azy tamin'ny hazo fijaliana dia nosazina nokapohina averina ihany hoe nokapohina ary nikapoka tamin'i Jesosy pasteur tsy hoe kapoka ohatrany ankizy voakapoka ny ampianarana hoe atao zao ny tanana le aforotra kely ny tanana dia ny ho anankidimy dia kapohany amin'ny règle tsy zany ny kapohana an' Jesosy fa kapoka faran'izay mafy ary esaky nikapoka anankiray dia maratra ny tenan'i Jesosy sady naratra izy a nijaly izy a nosazina izy mba ho famelana ny elontsika nokapohana izy mba ho fanasitranana nofatsihana tonga vaozina izy mba anafan'andriamanitra atsika amin'ny ozona zay le takalo araka an'andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana hoe niraisin'ny tompo le fanozonana atsika dia noentiny fa nomeny tompo atsika kosa le fahamarinana le fitahina le fiainana manana ambiampy be deaibe avy amin'andriamanitra dia zany no nomen'andriamanitra atsika tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana ary tsy hoe niantona teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny Jesosy fa rehefa maty izy dia nalevina tao amin'natin'le tsy fasany akory azy io pasteur tsy fasana novidiany Jesosy eny io e fa fasan'olona io a izay mbola tsisy nandevenana nampidirana an' Jesosy nampahantraina Jesosy mba hampanankarena antsika ny fahasoavany raha lasaina bavy amin'izao fotoana zao dia tsy miady ara-nofo tsontsika tahaka ny Josoa tamin'izany fotoana zany fa miady amin'ny ara-panahy manana fahavalo tsika dia ny devolo sy ny miaramilana sy ny forongony hozy ny tenin'andriamanitra hoe fa mena herinareo sy fahefana andresiny anitsaka maingoka sy ny mena rano ary andresiny hery rehetra nanany fahavalo manana fahavalo tsika dia ny devolo sy ny miaramilana zay devolo tsy misangy fa mamono mandrigana io aretina anatin'ny zanakao anatin'ny tokantrano io devolo ny antony io ikorotrana tokantrano io devolo io itsifosina tsy fampina lavo anatin'ny tokantranona io devolo ny ambadika io ozona ny ambadika io nefa dia men'andriamanitra fahefantsika tamin'ny alalana fatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana anjarantsika indray zao no mandresy pasteur efa vitany amin'ny Josoa zay fa anjarantsika indray mandray zay fahefana zay ositra tao amin'ny Josoa zay raiso raha lasaina bavy ny ositra raiso ny fahefana poteo ny fahavalonao dia tsy nofa mandra fa fanaratsy eny amin'ny rivotra pasteur ya etao mpamaranana moa zany pasteur Alvarez dia raha hofitintsika ny reo andiny soratra masina faran'ireo a dia ny programany Josoa teto dia ny amelany reto fahavalon'ny Gibeona reto fa raha vakitsika le andininy retraretra teo a dia lasa nitoy le fandresena ka tsy nijanona tamin'ny fiarovana an'le Gibeon tsy olona izy fa voalaza amin'ny baiboly eo amin'ny andininy fefapolo hoe dia nasiany Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra dia ny tany avoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka morontsiraka ary ny any ambodin'ny tendrombohitra tsy nasiany niangany reny fa naringany avokoa ny olona miaina rehetra araka ny didiny Jehovahandriamanitra ny Israely dia nasiany Josoa izy hatrany Kades Barneaka hatrany Gaza sy ny tany Gosena rehetra ary hatrany Gibeona ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny tany dia azony Josoa indray mandeha satria Jehovahandriamanitra ny Israely no niady ho an'ny Israely zany hoe lasa nitatra teto le ady vokatr'ilay satria tsy ampy lasa nitatra be zany le fotoana teto no le masandro ny janona dia lany fotsiny fotoana hoe najanona le masandro nefa tsisy ady tsony dia nitatra le ady dia arakaraky nitaran'le ady ko nefany a no miteraka n'lay tompontsoany zanak'Israely
no nitatra ny faritaniny niaty izy de nitatra ny faritaniny niaty izy de nitatra ny faritaniny ary tafiditra tany amin'ny tany kananany am'le tena tany mahavokatra mihitsy ny zanak'Israely. Zany ry havana no itenenantsika hoe misy fotoana mbola nomen'Andriamanitra fotoana malalaka ianao, de io fotoana malalaka zay nomen'Andriamanitra anao io a io fotoana io de tokony hibatanao fandraisena tsy akajanona izy io, mandresy foana mandresy foana mandresy foana mandresy foana zany. Satria ny Josoa zao teto tsisy fotoana de voatery tsy maintsy nampijanona masoandro, fa ny antsika zao zany zao manam-potoantsika de am'le fotoana nomen'Andriamanitra anao io a io mantsy zao pasteur loatra ny tao ajanony masoandro ny azo atao zany fa ajanona tao inona manjary manakorotana fa loatra ajanona io fa le zavatra tianao resahana am'le manajanona masoandro zany de le hoe le fotoana malalaka nomen'Andriamanitra zany hoe raha mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao, mbola nomen'Andriamanitra bonus ianao amin'ny fotoananao de araharao ty fotoana io afahanao mandresy ny fahavalonao. Iny moa ny fahavalo ane de ny devoly ny fahavalo de reo fahotana fisototoka fifoanarangony fijangajangana falitona maro isan-karazany reny atao hoe fahavalo. Zao zany ny fotoana nomen'Andriamanitra anao afahana mandresy an'ireny reo karazana ohatrany hoe inamba zavatra mampahory anao tsy fisena aretina reny ny fahavalo reny ary de mila reseny reny. Zay de manentana antsika foana anaraka nyity fandarany ty satria ao anatin'ny fanarahanao amin'ity fandarany ty a no ahafahanao mahalala tsikelikely amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Be dehibe mo pasteur ny olona manaraka ty fandarany ty ary betsaka koa no manaraka an'ireny le fotoam-bavaka zay atao reny. De zavatra mahavarina pasteur Alvarez izay mpanompon'Andriamanitra pasteur tsy manana fanasitranana hozaraina aminao, tsy manana vola hozaraina aminao, tsisy ninazona izaraina aminao ankoatra ny tenin'Andriamanitra. Fa zao zavatra mahavarina misy olona mararina cancer de manaraka ny fotoam-bavaka io de ivavahana izy de sitrana. Misy olona pasteur tena départ zéro tsisy neninina mihitsy fa manaraka an'io tenin'Andriamanitra io de tahin'Andriamanitra de misy tena manana ny maizy azy am'izao fotoana zao. Be dehibe ny olona tena ao anatin'ny fampitehana fa natsangan'Andriamanitra ny fiainany rehefa manaraka nyty tenin'Andriamanitra ty ka ianao manana fotoana io a manatona an'Andriamanitra fa tsy mbola tary ianao. Ivavaka ho anareo ny tenako am'izao fotoana zao sady isotra an'Andriamanitra tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a misotranao ny amin'ny fampianarana zay natao teto tato amin'ity Josoa toko fafolo ty sy ny toko fasivy zay de resy lahatra Andriamanitra fa ny fandresena zay nomenao an'i Josoa de sary anankiray sady maneho fa nizaniza manompanao Jehovah Andriamanitra narylanitra sy ny tany ka mino an'i Jesosy Kristy zanakao tokana de mivoaka amin'ny fandresena mahatretrika ihany koa. Atao very lehibe ho anay zany am'izao fotoana zao de mivavaka ho an'ireo tolonreto zay milaza ny tena ny faresy mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy, mandresy an'io aretina io, mandresy an'io karazana tazo mahamay io, mandresy an'io kotrotro reto zaza marary reto, mandresy an'ity fanaitaina ao anatin'ny kibo ty raina reny mpianakaviany ty, mandresy an'io karazana mosavy nalefan'olona io dia mpisavy ritaka tampoka izy mivady nefa nifankaty be teo aloha, manomboka ohatra mikorotana ambony ambany ny fiainam-pianakaviana nefa de nilamina tsara teo aloha satria nisy olona na nisy vovovo-javatra teo akaiky ny tokotaniny teo de savy ritaka. Am'izao fotoana zao a mpandresy reto olona reto amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy manoatra noho ny mpandresy izy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao Jesosy a mitondra fandresena ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanaitainana rehetra amin'ny vatanao de mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Reo marary rehetra atao amin'ny hôpitaly a de mitsahatra ny fanaitainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Azah de manona ny fitahin'Andriamanitra ho tonga ao anatin'ny tokantranonao a ho anao zay tratrana sakana blocage na karazana freinage maro samihafa eo amin'ny asa fidiram-bolanao manolona fitahina misokatra ao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala dao ny blocage, miala ny barrière rehetra, miala ny obstacle rehetrarehetra amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tompony hanafaka anao a hampandresy anao tahaka ny nandresen'i Josoa ny mpanjaka 5 ny Amorita, nandresena ny mpanjaka ny ay ary nampilodana ny manta ny Jeriko, ny ampilodana ny manta rehetrarehetra eo anoloanao a amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Manona ny fiadanan'ny tompo any fahasoavan'Andriamanitra ho antsika toko faraky ambin'ny folo tsika raha pitso raha toka sitrapon'Andriamanitra veloma daholo tompoko tain'Andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo
fampianarana baiboly iray manontolo genesisy ka hatramin'ny apokalypsia, ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho antsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.